voalohany zany izy io araky ny tantara andrenam-ponomerina zany aloha tany Antananarivo tany laza hoe ranomasina ny valapariko fa andrenam-ponomerina io tsy nahita ranomasina dia zay nampatonga ny radama tatia mijery ranomasina ka zay le nampatonga an'le toerana ao Antananarivo hoe nanosana to radama nanisa olona akaty zay nampatonga hoe lycée nanosana Ampasapito 11 février 1817 anino mijery ranomasina telo volana araky ny tantara zay vao nahita ranomasina dia nandramany le izy Tomasira le roa miaraka amin'ny lamozika dia zay vao nahita ranomasina zay nampatonga an'le anaran'ny tanàna hoe Tomasina dia jerevana moa le izy fa be dia be vazaha kaiky miditra amin'ny Madagasikara dia zareo misy basy dia radama io le nanontany basy tamin'ny anglisy hoy izy radama baiko mona dia le anglisy nalala hoe mila basy zany nazahoantsika basy tafondro bala ka zay io taranaka fahafito lehibena maramila za zao taranaka lehibena maramila radama ty fa resin'ny frantsay tsy azonjareo Madagasikara fa le olona nambidinjareo tany la réunion zany radama nampiny anglisy anafona ny famarotana olona taloha zany samborin'ny frantsay tsika ataon'zareo mena be volombavan'zareo dia radama tsy nanaiky tanany sy namanda be da be raha Madagasikara folo pointy son'ny rano vongo rava mananary rava voemara andapa diego androva majanga lasa hôpitaly manda be toliary salary fort dauphin farafangana dia misy koa le hoe andevo rantony Brickaville zay tany zany akany zareo andevo dia nasina manda niasan'le manda mitivitra sambo dia avy eo rehefa tsy vola sambo dia afaka miafinaty le olona mba tsy ho samborony vazaha toerana fiafenana ka taloha 1817 tsisy fiaramanidina ahoana ny afantarana hoe tanànan'Ampanjaka io mahagaga io raha va tanànan'Ampanjaka dia maniry ho azy io ambony manga io izy io no atao hoe amontana io zany raha va tanànan'Ampanjaka dia tsy mila volena resin'ny frantsay teto nefatra zareo nanafika resy foana satria malagasy mandefa avaratra dia tamin'ny farany aza tsy nampiasa avaratra fa endrika tafondro zany nataon'ilay Nandriamampandrika dia sorona pataloha dia misorana menaka sy arimbolany mivodina maramila dia natodika any amin'ny ranomasina dia le izy tarafiny dia volana angambany amin'ny maso lavitra le menaka diluile coco miaraka amin'ny charbon ny averiny zalafa double canon tonga dia sambo anankitelo niaraka ny rifatra amin'ny verina sy resy fa tamin'ny majanga nisy namadika tany le nisy nyteny hoe soromenakisony basy salakao atotony amin'ny tany zay vao mipoka fa gasy teto zany rano asa rano ny bala zavona fotaka tsia ka tamin'izany tsisy ciment fa mahay gasy nasaina nanatitra atody nagana araky ny tantara nagisy ohatrotrony zao koa nefa Mbomanga rova fa Mbomanga atody sy tainomby taty vato aloha nampitaingitaingenina amina lakony rano 7 metatra ny atevony rindrina dia 5 ny ahavony zay natao hoe manda rindrina be dia itony le atody torana le vato sokay amin'ny ranomasina dia totona dia afangaro tapotsina atody tsy tany dia zay natao rotsopetaka mandraky ty ny androany izy tsy resy dia tatony lakozia zao zany niavon'olona taloha 1 mètre 40 na radama voalohany iny araky ny tantara 1 mètre 39 dia io trano radama rehefa tonga taty atao moa le fera basy efa tapaka balana tafondro dia rindray afonja prison an'izay vazaha azo dia tranona miaramila daholo regny magnodidina regny dia iry lalana ambanin'ny tany fa le izy be bibilava dia mitotofana isaky ny angadiana dia misy bibilava lasan'ny toerana bibilava le izy 900 taona ty orina ao zany misy lavaka milatsaka 4 metatra dia misy tanàna atao hoe maro faria andro ala mipoka ary sanatrika lavon'ny frantsay le vato be ao fa frantsay zany tsy tafiditra taty fa tany majanga izy vao tafiditra dia misy tendrombohitra any maiva tanàna le hoe Andriba zay nampatonga an'le hoe tsy misy mafy ohatrany tao Andriba tamin'ny telo maraina le ady dia tsy hita malagasy le Sénégal satria mainty be izy dia niady ny gasy niady dia zalavo amin'ny tany nitsahany le Sénégal dia nohaniny zay nampatonga hoe tsisy mafy ohatrany tany Andriba zay tsika voaresy 5 taona aoriny radama voalohany zany zay voaresy